Ankafaliana trandray tompolahy tompoko vavy no tsy tena tokatranonao amin'izao alahadalina zao amin'ny alalan'ny fandaharana mahery atolotra antsika ny arahaba ary asainam-panazantsika anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Etontsika manomboka ny fotoana amin'ity hariva ity dia ny lalaon'ny voameran'ny tanora ty amin'ny ranomasimbe indiana na ny CJSOI izay nitanterahana tatsy Djibouti ny farana Omalmo izany lalao izany. Ny vokatra azon'ny Madagasikara dia teo amin'ny laharana faharoatsika tamin'ny filarana ankapobeny nahazo medaly volamena 4, volafotsy 7 ary alimo 5. Zareo Maorisianina kosa no nandrombaka ny laharana voalohany rehefa nahazo medaly volamena 10 ary zareo mpapetrano Djiboutianina izany teo amin'ny laharana fahatelo nahazo medaly volamena 4, volafotsy 7 ary alimo 5. Ny taranja tenisy ambony latabatra, ny taranja fototra atletisme ary ny taranja handball no nandrombahan'ny Madagasikara ireo medaly volamena 4 ireo. Izay ny amin'iny fa mbola tsara ihany koa ny vokatra eo amin'ny taranja kickboxing izay ny farana Omaly ihany koa izy ity. Fedinany tompon-dakan'i Afrika izay nitanterahana tany Camerou, medaly volamena 4 ihany koa no azon'ny Madagasikara sy volafotsy 2 ary alimo 4 hofitinina aminao anatin'ity fanadihadiana ity ny akon'izay fedinany tompon-dakan'i Afrika teo amin'ny taranja kickboxing nitanterahana tany Yaoundé Camerou izay. Manana ny toerany eto Afrika ny mpikatoka kickboxing malagasy, nentin'izy ireo avy dia avy ny voninahitra Madagasikara. Azo lazaina ho tratra hatrany amin'ny 7 isanjato ny tanjana ho an'ny federasionina malagasy nandritra ny fedinan'ny tompon-dakan'i Afrika izay nitotsaina tany Camerou nandritra iny herinandro iny izay ny farana Omaly sabotsy. Medaly volamena 4 sy volafotsy 2 ary alimo 4 no azon'ny Madagasikara nandritra fiananana ity. Arak'izany dia mpikatoka misa 7 no tody teo amin'ny famaranana ka ny 4 tamin'ireo dia nivoaka mpandresy avokoa nandrombaka medaly volamena. Teo amin'ny sikajy lehilahy dia Jean Dede fantatry ny rehetra amin'ny solonanarana hoe Vaza no nanokatra ny fandresena ho an'ny malagasy rehefa nandresy an'ilay Algérienne Meziadji Nadji taoriny ny fampitsara ny mpitsara ny katokadin'izy mirahalahy. By split decision, 2-1, red corner Madagascar. Teo amin'ny vehivavy kosa dia Ifaratina nandrombaka ny medaly volamena voalohany. Ireto avy ireo malagasy niambozana ny medaly volamena tamin'ity fedinany tompon-dakan'i Afrika ity. Medaly volamena latsaky ny 20 kilao Ifaratina, latsaky ny 2 kilao Jean Dede na Vaza, latsaky ny 4 kilao Lavakely, latsaky ny 7 kilao Tahiry, Fahendrena ary Jimmy. Medaly volafotsy kosa no azon'ny Rojo Lalaina sy Larissa. Medaly alimo dia Miura, Tafita, Figo ary Alain.